Etsakila nefa manara-dalàna ny fividianana izay notanterahana ny sabotsy sy lasa teo anivon'ny birao tao amin'ny Tsimbazaza tao indrindra fa ny fividianana n'izay filohan'ny anteny miram-pirenena araka izao fanazavana ho hitan'Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy filoha vaovao zany androm-panjakana izany. Io moa ny olona samy amin'ny fomba fijeriny ary tsy fantatro ny lalàna angamba mety samy hafa ihany koa ny famakin'ny olona azy nefa ny hevitry ny lalàna dia iray ihany. Raha mahatsiaro nareo angamba tamin'ny fotoana nanaovana an'ilay fifidianana ny bureau maharitsy teto amin'ny anteny miram-pirenena dia nareo mpanao gazety anisan'ny nanaraka an'ireny ary mahatsikaritra fa ny taky mandrakariva zahay ny hamoahan'ny tompon'andraikitra ny fitsipika anatiny izay mifehy ny fifidianana sy fametrahana le olona bureau maharitra zany satria efa voasoritra ao anatin'ny lalam-panorenana amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo amby zato ka amin'ny andalina fahatelo angamba zay raha tsy fahefatra fa ny hoe ny fitsipika anatiny izay efa mandalo fanamarinana fa tsy fanipaka amin'ny lalam-panorenana ihany no azo ampiarina ary zany dia alohany andefasana azy any amin'ny fitsaranavon'ny lalam-panorenana dia tsy maintsy asiana fandaniana ato amin'ny fivoriam-ben'ny anteny miram-pirenena ka izany zavatra zany dia tsy nisy tamin'ilay nametrahana an'ireo bureau zay teo aloha ka nanaovanay fitakiana hatrany hatrany nefa moa nanampitsofina ry zareo tamin'izany fotoana zany ka rehefa inona moa efa nanampitsofina zareo dia voatery ny député 3 amin'izay 7 misy ato amin'ny anteny miram-pirenena nametraka ny fangatahana tany amin'ny fitsaranavon'ny lalam-panorenana ny hoe ahoana ny mikasika an'ity zavatra ity fa raha ny fahitanay azy dia tsy ara-dalàna raha ohatra ka ampiarina ny raha jerena ny andininy faha 7 amin'ny lalam-panorenana. Eo anatrehan'izany nandalo moa ny rahantsika nahita namoaka ny didy ny fitsaranavon'ny lalam-panorenana ary nanaraka izany ny filan-kevitry ny minisitra namoaka ihany koa ny fiantsoana amin'ny fivoriana tsy ara-potoana zany dia manamarika fa ireo olona tompon'andraikitra amin'ny fitsaranavon'ny lalam-panorenana ireo izy ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanajana ny lalam-panorenana ka misy lalàna voahitsakitsaka tokoa ao matoa izy namoaka ny didy ka ny zavatra zay natao teto dia mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zay natao